diso hevitra ny fitondra amin'ny mpanjakana raha mihevitra fa ampangina na ampiempotra ny didim-pitsarana sazy miantona herintaona nomena azy hoy ny filohan'ny antokotrokafo efa latsaka ny kanterena ny firenena ka tsy azo atao intsony ny mangina nolazaina nandritra ny fitsarana azy ihany koa raha ny fanazavany hatrany fa manohitra ny fanjakana ireo izay manohitra ny tetikasa-panjakana misy lalàna maneho marina izany ve sao tahotra sy fahazarana tsy maka hevitry ny afo hoy ny fanehoan-kevitra. Aiza moa zany no ataontsika hoe misy bazina texte ve juridika milaza an'izay hoe rehefa manohatra ny base toliara dia manohatra fanjakana na hoe rehefa manohatra ny autoroute izay tetikasa-panjakana na manohatra n'ilay izay tetikasa rehetrarehetra lazain'zareo atao zany na dia tsy hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka ary dia hoe manohatra fanjakana nanontany ihany koa izay hoe aiza ao anatin'ny code pénal antsika aloha sao dia izay no tsy maharaka amin'ilay tsy mahampahay lalàna anay dia nametraka an'izay fanontanian'izay hoe misy an'izay ve ao amin'ny code pénal antsika mba ho enaranay zany fa ny malagasy ve zany tsy mananjo anao tsia na le hoe droit de dire non amin'ny teny vahiny manoloana na tetikasa anankiray tsy hitondra tombotsoa ho an'ny firenena tsy resaka base toliara ihany base toliara ny resaka tany fa tsy base toliara ihany amin'izay zavatra mety tsy manjary rehetrarehetra eto amin'ny firenena dia mijoro foana aloha zay amin'ny fanoherana an'izany satria heverinay koa hoe zo entohan'ny lalàna no maneho hevitra zo arovan'ny lalàna ihany koa no mivezivezy rehefa manohatra ny fanjakana ve dia voatery tsy maintsy anangana hôpitaly ho an'ny tena manokana ihany koa satria lasa manahirana. Mba tokony atao mitombona ihany koa rehefa mamorona vesatra hiampangana olona ho hatrany Eliara be vahiny manabado ny tena ny fitondrana raha ireny antony samborana azy ireny raha ny fanazavany. Anonga-mpanjakana ve zany Eliara be vahiny sy lotrikafo dia ny mpianatry manday no vatsiana vola. Ahonga-mpanjakana ve ny mpianatry manday ohatrany mba manahirana ihany zany adevitra zany. Fijerinareo lotrikafo sy Eliara be vahiny ve zany manambola no Andry Rajoelina na le mpitondra fanjakana dia afaka hamatsy ny mpiasan'ny jirama eran'ny Madagasikara. Marina fa mitady vesatra nareo anenjehana anay fa mba misy zavatra ridicule ihany koa hoe mba midediava hevitra hafa zany anenjehana anay ohatra ny hitanao ihany na dia intelligence raha tsy anana n'ilay mpitondra fanjakana akory. Izy angeny manome baiko ny anivon'ny mpitandro ny filaminana izy no manome baiko ny anivon'ny fitsarana hoe asiva an'ireto vesatra reto manao aiza moa zany ilay firenena no tsy ho rendrika sahala amin'izao dia fa lemen'ny mpitondra fanjakana ny mandray ho fahavalo ireo izay maneho hevitra ka tsy mitovy firehana politika aminy tsy mampandroso zany ary tsy han'ny mpitondra irery Madagasikara raha ny fanehoan-kevitra hatrany.